bio an'Andriamanitra ry tany rehetra mankalazany voninahitry ny anarany. Omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'ny Andriamanitra hoe endre mahatahotra ny asanao. Ny tany rehetra iankohaka eo anatrehanao ka ankalazanao. Endy ankalaza ny anaranao izy. Ho fiderantsika an'Andriamanitra amin'ity sabata ity dia andeha isika hanao ny hira faharoanjato. Mihira fihiram-pifaliana. Hira faharoanjato. Iaraka nondrika ny lohantsika indray ary isika ka iombina amin'izao vavaka izao. Jesosy misaotra anao zahay, nitahinao nandritry ny enemana iny ka tratra ity sabata mahafinaritra ity. Mangataka ny fahasoavanao ny fitahinao mandritra izany sabata izany. Ary mangataka ihany koa zahay ny fanahinao masina hanazava ny sainay tsirairay avy ahafahana indray manovo hery vaovao. Ary mitahy ny manatrika izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ampifaliana ankaravona indray no iarabananao tratra ity sabata fahenina ny volana Febroary ity. Ny faniriana dia ho feno fifaliana izany sabata izany. Anohizantsika ny fiarahana azy dia andeha naraka sahady isika ny tatitra maneran-tany. Ity no tanàna antsoina hoe Pacific Riche.
nentanina ny mpino adventiste tany an-toerana hamboly fifandraisana etidety amin'ireo namana sy mpifanolo-bodorindrina aminy. Tanjona ny tarika azy ireo eo amin'i Jesosy. Tanjona ihany koa ny hananganana fiangonana adventiste ao Pacifique Riche. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia tapa-kevitra izy ireo fa hanangana fiangonana adventiste. Natomboka tamin'ny fitsidihana isa-tokantrano dia ny amin'ireo faritra maro samihafa izany. I Simili dia ingénieur, i Joséphine Navadiny kosa dia mpampianatra. Indray andro nanao sosokevitra tamiko i Simili vadiko i Joséphine ny amin'ny fikasany hanangana fiangonana adventiste eo amin'ny tanàna misy anay. Nodiniako lalina izany ho hiatrany i Joséphine ary netiko ambavaka ihany koa. Nefara tamin'ny fanekeko izany. Tsikaritra fa nisy ireo mpino adventiste somary efa niomotra teo amin'ny manodidina anay. Nantsony izy ireo ary nanaky hiara-iasa aminay amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Efa ho valovolana izao no nanomboana ny fanorenana ny trano fiangonana. Fitsidihana isam-baravarana sy isa-tokantrano no fomba natao hitoriana ny filazantsara. Nambaran'ny pastora fa nomen'Andriamanitra tongotra roa izahay andehanana hitory ny filazantsara. Dia tongotra no nentina nanatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara ary kilometatra maromaro no vita tamin'ny fitsidihana ireo tokantrano mba ahafahana mamangy sy mampahery ny mponina. Mandray tsara izy ireo ary mampandroso ao an-trano. Zaraina amin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra ary misy ihany koa ny fotoana azahoana miara-mivavaka amin'izy ireo. Nangatahana mafy tamin'Andriamanitra ny mba hitahina azy ireo amin'ny fomba manokana. Liana amin'ny fianarana soratra masina izy ireo ary manokatra varavarana mandrakariva. Nambarany Simili tamin'ny Joséphine Navadiny fa anisan'ny fomba iray mahomby hitoriana ny filazantsara ny fahaizana mifandray amin'ny mpiara-monina sy ny namana. Manana andraikitra goavana eo amin'ny fiainany manodidina ny mpino amin'ny fanatanterahana ny asa fitoriana ny filazantsara, mampafantatra azy ny fitiavan'Andriamanitra sy ny asany. Tena zava-dehibe tokoa ny injoron'ny fiangonana adventiste atao Pacifique Riche. Tena tsara ny fifandraisana ary toy ny angonana iray izahay amin'izao fotoana izao. Nambarany Simili fa niantso azy Andriamanitra hitory ny filazantsara na dia mpanota azy ny tenany. Ankehitriny dia azonao atao ihany koa ny manao fanandramana ny mamboly fifandraisana amin'ireo namana sy ny manodidina anao ary milaza amin'izy ireo ny vaovao mahafaly satria anisan'ny olona ho vonjena izy ireo. Tonga indray ity ny fotoana hanarahantsika ireo lesona isan-tsokajiny. Mialohany hidirantsika amin'ny lesony zaza-minono anefa dia mbola hiaraka hihira ihany isika eo am-pitsanganana. Ka ny hira ataontsika dia ilay hira mitondra ny lohateny hoe mitenena. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izai ainuchalanao kahirote nyadamina itwechapechaka wampulaya kuambitenenale Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyadamina itwechapechaka wampulaya irate nyadamina itwechapechaka wampulaya.
teo amin'ny fotoanany lesona zazaminondraytsika zao lesona fafiry moa zao tsika rakizy lesona fafiry lesona faharoatsika zao andelotsika ifampiarahaby anao ira manahoana indray tsika fa ifampiarahaba valohany lesona ao ary miaramira daholo efa ao daholo zazakely dia miaramira isa roa telo manaona falita faona ravo mahitanao manaonenao manaona tompoko andetsika ary hiaraka amerina lesona ahoana moa no lohateny lesitsika le naverina tamin'ny herinandro ao ary miara-mamerina ao arinany telo isa roa telo ny anikazo izaka iosy averina hoe ny anikazo izaka iosy tsy anjery fa andriamanitra dia fitiavana averina ihany fa andriamanitra dia fitiavana eny ary tantarana lehilahy anankiray fohy kely izay indray ny tantarantsika amin'ny herinandro ity tsy olona lavabe ohatran'ny data izy tsy lavabe ohatran'ny dadabe tsy lavabe ohatran'ny tonton fa fohy kely izy dia rehefa mandeha izy dia fohy kely izy mandehandeha izy ara ny anarany io izakaiosy mahalesina ny zazakely izakaiosy ny anarany araka ny lazaintsika teo dia lehilahy fohy kely izakaiosy ndray andro izay izy rakizy dia naheny hoe hoavy eo hono jesosy hoavy jesosy ho avy ety amintsika dia mba te hitan'i jesosy izy fa saingy maninona moa izy fohy kely izy dia tsy mahitan'i jesosy dia ozy izy hoe mba te hitan'izany jesosy zany mihitsy rehefa mba tonga ty jesosy dia mba te hitan'i jesosy fa zany efa indraindray ratsy fanahy be ratsy toetra be fa alaiko ny zavatry ny namako dia ampitahoriko ny namako dia masika be amin'ny namako mba ety akaty an-tranoko raha ve zao zany jesosy zany tena tiako izy raha mba makaty an-tranoko dray andro tokoa raka izy dia eny tao an-tanàna fa ho avy i jesosy dia hoy zakaiosy hoe andeha hijery an' jesosy dia inona nataony nalainy ny satrony tena naovany dia rehefa teo amin'ny lohany tsara tarehibe ny satrony dia lasa izy andeha hitady an' jesosy hoy zakaiosy dia ozy izy tamin'olona hoe velominareo fa za mbola andeha hitady an' jesosy aloha eo aloha nareo veloma fa andeha hitady an' jesosy rakizy andeha hitady an' jesosy ony izakaiosy le lehilahy maninona moa le lehilahy fohy kely nahitan'i jesosy arave izy sa tsy nahita ho hitantsika amin'ny heriny ny toyany tantara fa miaraka mamerina amin'ny dadasinedy aloha amin'ny herinandro dia amin'ny herindray tohizantsika ny tantara raha nahitan'i jesosy zakaiosy na tsy nahita fa ndeha aloha averintsika kely aloha ny lohatenin'ny lesona sy ny tsenjery ahoana moa lohatenin'ny lesona averina miaraka tsara lesona faharoa ny anikazo izakaiosy tsy anjery andriamanitra dia fitiavana averina tsy anjery andriamanitra dia fitiavana eny ary izay indray no lesika androany amin'ny heriny tohizantsika ny tantara fa andaontsika aloha hifanao velomandray
dia mifanaveloma veloma veloma dia mifanaveloma amin'ny herindray veloma tompoko veloma ary a amin'ny herindray miaonisika samy endry tsara rakizy kely a amen. miarabany zazabody rehetrarehetra indray a tratra an'ity sabaty ity anao lesontsika dia mihaino tsara daholo ny zazabody a fa amerina lesontsika lesona fafiry moantsika tamin'iny herinandro iny lesona fahaenina inona lohateny lesontsika fohy loatra ka tsy matazana ferinandre mandeha dia miaraka amanao dia atao mafy be mihitsiny fohy loatra ka tsy matazana tsy anjery a miaraka amanao mafy be isa roa telo efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny fery averinandre mandeha isa roa telo efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny fery mahay be daholo ny ankizy rehetrarehetra nareo ve rakizy mahafantatra olona tsy tiany olona nareo ve efa nisy fotoana hoe tsy tiany olona mihitsy nareo tsisy mpitia mihitsiny dia araky ny eritreritrinareo ve mety hoe tiany Jesosy ve reny olona eny na tiany Jesosy raha tsy tokoa rakizy zany tsy tiany olona zany ohatr'izany rakizy nahazo any Zakaiosy le tantarany anarantsika nandritra ny herinandro i Zakaiosy dia tena tsisy mpitia mihitsiny izy teo amin'ny tanàna nisy anazy satria ny asany dia mpamoretra inona moa zany mpamoretra zany maka vola amin'ny olona izy tsy maninona le maka vola amin'ny olona satria zany ny asany fa ny tsitiavany olona anazy izy maka ambony no ny tokony alaina raha ohatra hoe tokony ariary zato ny alainy dia ataony 300 la ataony lafo be dia tezitra ny olona tena tezitra ny olona satria mangalatra izy rehefa eny Zakaiosy rakizy hoe Jesosy zany ony tiany olona rehetrarehetra dia nanontany teny izy hoe za ve mba tiany Jesosy zany neritreretiny tao an-tsainy tao dia hoe za ngamba tsy tiany Jesosy ka satria Jesosy tsy tia olona mpangalatra tena tsy tiany Jesosy ka dia rehefa neritreritra teo izy dia ozy izy hoe tena za sao rehefa tsy tiany Jesosy dia mampalahelo be nefa maninona rakizy Jesosy maninona tiany olona rehetrarehetra Jesosy eny Zakaiosy hoe tiany olona rehetrarehetra Jesosy dia te io Zakaiosy tsy te hangalatra tsony izy dia rehefa niova izy nalainy le vola rehetrarehetra tao aminazy dia naverina izay nangalarana tsy maka mihoatra tsony izy dia lasa izy mandeha kanefa nisy tsy mbola tiany olona satria mbola nieritreretiny olona hoe mbola le mpangalatra iny foana dia rehefa eniny amin'izay hoe ho ao an-tanàna hono Jesosy lay tiany olona rehetrarehetra dia tena ozy izy Zakaiosy tao an-tsainy tsy maintsy mahita any Jesosy lasa izy nandeha nijery any Jesosy i Zakaiosy olona fohy kely ohatrin'iny ny olona lava be daholo dia Jesosy zany ao anatin'ilay olona be dabe ao dia tsy hita Zakaiosy satria izy fohy kely mijery izy tsy mahita zary Jesosy zany mitsambikina kely izy tsy mahita mihitsiny izy ahoana raha fomba ahitako any Jesosy fa zany te ahitan'izany Jesosy tia olona rehetrarehetra zany ahoana raha ny fomba ahitako any Jesosy aleo rangahy nahita azy aleo hiakatra ity azo ity dia rehefa tonga hoe Jesosy dia atsoko izy hoe Jesosy zay nataoko iny izy fa niakatra teo ambon'le azo tafiakatra teo ambon'le azo iny ary Jesosy fa nandalo teo ambany teo tsy nila niantso akory Zakaiosy fa efa fantatry Jesosy mialoha fa mitady anazy Zakaiosy dia niandrandry Jesosy sady nijery azy Zakaiosy dia ozy izy Jesosy tamin'ny Zakaiosy hoe inona nataonao eo midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio falery Zakaiosy Jesosy tena tiana marina kay falery izy nidina tamin'le hazo dia nitondra any Jesosy nakany amin'ny trano inona nyseo gaga daholo ny olona olona efa mangalatra iny olona efa ratsy fanahy iny no dia andehana any Jesosy koa fa Jesosy tsy neno an'izany fa nakao amin'ny Zakaiosy foana Jesosy falery Zakaiosy nampandrotsy an' Jesosy tao an-trano nameny sakafo teo Zakaiosy dia niova amin'izay hoe
ny atsasaky nyfananako rehetrarehetra sy ny nangalako rehetrarehetra ozy izy zakaiosy a dia ho averiko a someko mahantra iza rehetrarehetra nanako ozy izy zakaiosy dia hozaraiko amin'olona faly jesosy rak'izy a na ianao izany teny izany satria tafitra tao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra indray a tao amin'ny ankohonan Jesosy a izakaiosy tian'Andriamanitra sy tian Jesosy koa isika rak'izy a raha tsapa zany itoerana izany koa hoe ho ankohonan'Andriamanitra miala amin'ny toetra ratsy nataontsika hatramin'izay a dia ho ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra manao ny toetra tsara rehetra izay sitrapon'Andriamanitra ka manomboka androany ny ankizy rehetra dia tokony atsapa fa ankohonan'Andriamanitra izy sady tiany Jesosy izy izay indray ilay isika nandritra n'iny herinandro iny a fa mametraka ny veloma mandra-pioana indray a amin'ny heriny indray veloma tompoko. Fifaliana ho indray rakizy ny miaraka aminareo amin'izao sabata mahafinaritra izao. Andeha raha antsika mamerina ny loha hevitra fahenina izay manao hoe mandresy Andriamanitra. Iza hoe ny mandresy Andriamanitra. Ny andalan-tsoratra masina atao fitadidy dia hitantsika ao amin'ny Samuel voalohany 7:2 manao hoe tsy misy mahasakana an Jehova tsy hamonjy. Tsy misy mahasakana an Jehova tsy hamonjy. Samuel voalohany 7:2. Indray andro tokoa rakizy a dia nitopo teo amin'ny toerana atao hoe Mikmasy ny miaramila ny Filistina. Maro be tokoa izy ireo ary ny tetika izy ireo a dia ny anapotipotika sy andrava ny miaramila ny Israely. Vokatray dia natahotra mafy reto miaramila ny Israely reto ka dia niafina taiza tany Andavabato tsy sany popotra fa dia niafina. Ny mahafinaritra nefa dia misy foana ny olona izay manana fahasahinana dia matahotra daholo ary ny rehetra dia anisan'izany a i Jonatana sy ilay zatovo izay mpitondra ny fitaovam-piadiana dia nandeha mangingina nananika ny tobonisy an'ireto Filistina ireto. Mangingina hoy aho ka tsisy nahita izany ny akarany. Tonga teo amin'ny mpiambina ny miaramila ny Filistina izy a dia namely an'ireto mpiambina ireto. Tamin'izay moa dia niovitrovotra mafy ny tany ka dia vao maika torakovitra daholo ireo tafika rehetra izay tao amin'ny tombon'ny Filistina. Ka dia nanararoatra mivoaka amin'izay ara ny miaramila ny Israely ka dia nanafika ny Filistina. Resy ny Filistina fa novonjena kosa ny Israely. Iza hoy ianao no nanampy an Jonatana azo an'izany fandresena izany? Tsy iza rakizy fa Andriamanitra. Namonjy ny miaramila ny Israely tokoa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasahiana izay nananany Jonatana. Manana olona mandrakariva tokoa Andriamanitra ho atao fantsona hitondra famonjena sy fandresena ho an'ny hafa. Irin'Andriamanitra ny antsika rakizy izao sy ianao mba ho isan'izany fantsona izany. Ka teto raha natahotra sy tsinino ny miaramila ny Israely dia Jonatana izay nanana fahasahiana ny fantsona nazahoan'izy ireo fandresena. Itsika koa dia tian'Andriamanitra ho ampiasaina ho fantsona hitondra fandresena ho an'ireo izay tsy mino. Tahaka ny firenen'ny Israely izay tsy nino teo dia voavonjy ihany izy ary nahazo fandresena teo am-pelantanan'ny Filistina ka dia resy tanteraka ny Filistina. Dia ny ankizy rehetra koa amin'ity sabata marain'ity dia tiany Jesosy mba ho vonona hanana fanoloran-tena ho fantsona hitondra fandresena ho an'ny hafa. Irinao ve izany?
andeha ho atotrotsika an' jesosy ny fotsika sy ny saintsika manontolo ka dia ninonina zavatra mety mampatahotra araka izy amin'ny fiainana manana fahasahiana fa Andriamanitra ao ambadikitsika izay tsisy afaka nakana velively azy tsy hanome famonjena sy fandresena ao antsika ka dia ho mpandresy hatramin'ny farany ny ankizy rehetra dia izay indray ary ny androany ho amin'ny manaraka indray ny namanao Janina Velomo Velome. Miarabantsika tanora zandra indray ary tonga indray ny anjarantsika ary lesona fahaenina ihany koa isika iara-merina ny lohateny sy ny tsy anjery ary sika sombitsombiny ho an'ny ambokely tsy anjery fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa fa raha ihany ny tompon'izy rehetra sady manan-karena omeny izay rehetra miantso azy izy fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Zay le tsy anjery ao amin'ina ny toko sy andininy misy azy Romanina toko 10 andininy 12 sy ny 13 mahafinaritra izany. Inona indray ary ny anarantsika nandritry ny herinandro iny mino fa nandray lesona mahafinaritra be avokoa isika dia nandray fanapahan-kevitra ihany koa. Tamin'iny herinandro iny tsika dia nampianariny iny lesona fahaenina fa hoe miantso antsika Jesosy handray ny olona rehetra ny olona tsirairay tahaka nyreny hoe zanaka sarobidin'Andriamanitra reny avokoa. Nampianarina zany isika ary nampafantarana fa Jesosy dia mananatra ny tsirairay avy mananatra ny olona rehetra mba hizara hitia ary tsy hiavinavina amin'ny olona rehetra na inona fiaviany na inona kolotsaina na inona karazany na inona fahasamihafana misy eo amintsika sy eo amin'ilay olona dia tsy tokony hanavakavaka an'izy ireny isika. Dia nampianariny ihany koa fa tokony hizara ny fitiavan'i Jesosy isika rehetra na manahoana zany fahasamihafana izany ary hizara ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa. Tao anatin'ny lesona dia nisy tantarana vehivavy anankiray tsy jiosy izy io grika izy io. Ny programan' Jesosy tsy mpianana tamin'izay dia andeha hitokana nefa izao ny fananian' Jesosy mihitsy ny fidy an'ilay toerana anankiray izay andehanany satria fantany Jesosy fa misy vehivavy anankiray izay miandry azy ary tsy vitan'izay fa misy lesona tiany ampitainy amin'reto mpianatra ireto. Rehefa tonga tany amin'ilay toerana dia nitalao ity vehivavy ity satria tsy salama ny van'ny zanany nampahoriany demoniny zanany. Dia fantatry Jesosy koa moa ny fomba fijeriny jiosy ny atao hoe jentilisa satria noraisiny zareo toy ny amboa mihitsy na hoe alika ny jentilisa dia fantany. Dia modiny Jesosy tsy naraika aloha. Avy eo dia nampiasainy Jesosy ny fomba fitenin'reto jiosy reto dia nataony hoe ny tsy mety raha ny sakafon-jaza no andeha amena indray ny amboa kely. Dia ozy izy ilay vehivavy hoe eny fa na ny amboa kely arany dia mahasombitsombony eny amin'ny latabatry ny tompony. Tiany Jesosy nampitaina tamin'ny mpianatra fa tsy manavaka an'izaniza Jesosy. Rehefa niteny an'ilay amboa kely Jesosy dia niteny nampiasainy dia tsy reny alika mirenireny fa le alika kely fiompy ao an-trano zany hoe namboariny Jesosy mihitsy mba tsy hanafotoana olona ny zavatra teneniny. Ary ny lantom-peo nampiasainy dia nampiasainy tamin'ny mpitiavana ihany koa. Ary tao anatin'ny tenin' Jesosy dia takatry ity vehivavy ity fa tsy andaha mihitsy Jesosy amin'ny zavatra noresahany. Ary izay no natonga an'ilay vehivavy nisisika hatrany fa hoe na dia fitahiana marina fa ho an'ny Jiosy ny fitahiana fa na dia sombitsombony kely any aza dia afaka omena izahay. Teo dia nozarain'i Jesosy ny fitahiana.
tsy fitahiana sombotsombony fa fitahiana lehibe no natolony a ho an'ity vehivavy manam-pinoana lehibe ity na dia tsy jiosy ary izy fa grika no nisy azy. Mahafinaritra ny zavatra noraisintsika tamin'iny fa averin'Andriamandeha, Andriamanitra dia mampianatra antsika fa tsy tokony fidy anizaniza isika na manahoana io na mahantry io na manan-karena io na inona firazanany fa tokony izarantsika ny fitiavan'Andriamanitra avokoa ary ny fitahian'Andriamanitra dia arotsany ho an'ny olona rehetrarehetra na izy na iza. Mino fa nandray fanapa-kevitra daholo tsika tsirairay nanapa-kevitra tsika fa izara ny fitiavan'i Jesosy izara ny fitiavana avy amintsika ihany koa ho an'ny olona tsirairay avy satria zanak'Andriamanitra avokoa ny tsirairay avy. Izay ny lesinantsika tamin'iny herinandro iny dia mirary soa antsika tanora zandriny hatrany dia mirary antsika handinika sy hianatra ny soratra masina isan'andro isan'andro. Mandra-piona indray ary. Amin'ny fifaliana indray no iarabana ny tanora 13 taona sy 14 taona natratra izao sabata izao ary raha iaraka amerina ny lesona isika dia andray fampianarana vaovao indray sy fampiarana vaovao indray isika tanora rehetra amin'izao sabata izao. Lesona fahenina no niarantsika nianatra nandritry ny herinandro iny izay nitondra ny lohateny hoe fiankinan-doha amin'ny zavatra sy fanararaotana hafa atao amin'ny vatana. Ny tsenjery dia mino fefa mahay ianao amin'ny Filipianina 4:9-5 dia rahantsika mamerina farandry rahalahy na inona marina na inona manakaja na inona mahitsy na inona mateo ty na inona tsara laza raha misy tsara-panahy ary raha misy dera dia very zany. Inona moa ny atao hoe fiankinan-doha? Ny atao hoe fiankinan-doha dia fianteherana tanteraka amin'ny zavatra anankiray. Izany hoe tsy mahavita ninina mihitsy ianao raha tsy eo io zavatra io. Mety hoe sakafo hohanina zany mety hoe zavatra sotroina, mety hoe zavatra jerena na olona ihany koa. Andenge iverenantsika ilay tantaran'ny Davy izay nianarantsika tamin'iny herinandro iny. Tao anatin'ny tokantrano iray izay nanana olana i Davy ary mba hampitoniana ny olana nisy teo amin'ireo mpiray-tampo taminy dia nividianan'ireto ray aman-dreny solosaina tsirairay avy ny mpiray-tampo tao an-trano. Ny hafa rehetra dia nahinandan'ny fotoana ny tamin'ny zavatra hafa tany ivelany fa i Davy kosa dia variana tao anatin'ny solosaina. Ny mozika tao anatin'izany solosaina izany izy ary nametaka kasika mandrakariva ka na misy mandondona raha dia tsy maheno izy fa variana ao. Eo ihany koa izy manao jeu, ao ihany koa izy no miresaka amin'ireo namany isan-karazany ary ny fotoana dia lany ny Davy ao anatin'io solosainany io. Tsy nahavita ninina mihitsy Davy na niaraka tamin'ireo fianakaviana, niarany sakafo tamin'ny fianakaviana ary dia tsy nataony fa laniny tamin'izany solosaina izany ny fotoanany rehetra ary na ny alina aza dia indraindray izy tsy matory fa variana miresaka amin'ireo namany en ligne. Taty aoriana dia saika voroaka tany am-pianarana Davy no notiny ratsy dia ratsy sy noho ny tsy fifantohany tamin'ny fianarana izay nataony ary izay izy vao tonga saina fa tokony hitady ny tena fiainana izy, fiainana izay misy olona tena izy fa tsy olona any ambadika any na olona tsy mifankahita aminy. Ary teo ihany koa izy vao tonga saina ny amin'ny fotoana betsaka izay veriny noho ny solosaina izay lasa namany. Lasa niankin-doha tamin'ilay solosaina izy ka tsy nahavita ninina. Ratsy ny fiankinan-doha tanora namako ka ilayntsika na mitandrina izany. Fa izao ihany koa ny lesona hafa ny fotoanantsika. Avy aiza ny fotoanantsika? Andriamanitra no nanome ny fotoana ho antsika mba ho tantanantsika. Ka noho izany dia tokony ataontsika ny mametraka tanjona mandrakariva. Tokony ataontsika ihany koa ny manao fandaharam-potoana ho an'ny tontolo androntsika mba tsy hahatonga ny fotoanantsika ho verivery foana ka ho lanitsika amin'ny fanaovana zavatra hafa. Ilay lohatenintsika ihany koa dia miteny hoe fanararaotana hafa atao amin'ny vatana. Fa maninontsika amin'ny manararaotra ny vatantsika. Hoy ny Korinthiana 2:9-7 manao hoe ahoana ary?
moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia depolo ny fanamasina ka tsy tompo ny tenanareo ianareo fa olom-bovidy ianareo ka dia mankalazan'andriamanitra amin'ny tenanareo. Ry namako, tsy azonao atao ny manimba n'izany depolon'andriamanitra izany satria tsy anao io fa an'andriamanitra. Aza manao zavatra mandreraka, aza manao zavatra tsy mahasoa ka tonga anao tsy afaka ankalaza ilay namorona ny vatanao, toy ny hoe mifoka sigara, mihinana zava-mahadomelona, misotro zava-pisotro mahamamo, mandany ny fotoananao amin'ny fijerena fahita lavitra ela loatra ka mandreraka anao zany, na amin'ny fanaovanao jeu vidéo ela loatra, na ny fandaninao ny fotoananao sy ny alinao manontolo amin'ny fanaovana Facebook sy ny maro hafa ihany koa. Fotoana tsara indrindra izao ry tanora mahantoanto isany satria eo alohanareo ny fiainana manontolo ka izao raha diso safidy ianareo dian'izao dia ho ratsy ny fiafaranareo rehefa ao arinao. Ka izao ary asao Andriamanitra ho pitarika anao amin'ny safidy rehetra izay ataonao eo amin'ny fiainana, antsoy mandrakariva izy amin'ny safidy rehetra atrehanao. Faharoan'izay dia asao izy mba hampandresy ianao eo anoloan'ny fakapana rehetra izay alefa ny satana mikanana anao. Hoy ny ravavelain'ny hoe ny any fiarovana azo antoka anoerana ny ratsy dia ny fonenan'ny Kristy ao am-potsika. Ny fahatelo dia izao, angatao Andriamanitra mba hampitsimbadika ny safidy ratsy izay mety efa nataonao tany aloha tany ka hamela ny elokao noho izany safidy ratsy nataonao izany. Dia izao tsarovy mandrakariva ilay tsinjerintsika ary ao ka ho ao an-tsaintsika mandrakariva izany fa na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona mateoty, na inona tsara laza, raha misy tsara-panahy ary raha misy tera dia evero izany. Mirary soa ny tanora mantoanto rehetra ary mirary antsika tsy ankin-doha amin'ny zavatra na ihany koa hanararoatra ny vatantsika fa an'Andriamanitra izany. Mirary soa ary eo manaraka indray. Velome! dia falita foana amintsika zatovo namana indray amin'ity maharenan'ny sabata ity ary manasantsika hanao fampiarana ny amin'ny lesona izay nirahantsika nianatra tamin'ny herinandro iny. Lesona fizarana fahinana nampitondrena ny lohateny hoe mitombo hatrany. Ao amin'ny lioka toko faharoa amby dimapolo no misy ny andin'ny fototra izay vakitsika manao hoe ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Anisan'ny tokosy-andriana anankiray efa fantatsika izany hoe Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Fa ny fanontaniana mipetraka avy hatrany sady ho fampiarana dia ny hoe isika ve amin'ny mampanara-dian'i Jesosy, izay no antsoina hoe kristiana, mba nitombo saina sy tena ve isika ary nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Rehefa jerena moa zany ny boky ny filazantsara izay nisoratan'ny Lioka dia amin'ny ankapobeny ity filazantsara ity no anisan'ny tena mandany fotoana betsaka mahakasika an'i Jesosy, nanomboka tany amin'izy roa taona hatramin'ny 17 taonany. Fa verika ny ilay fanontaniana teo tsara valiana amin'izao sabata izao. Isika ve mba tahaka an'i Jesosy, mitombo saina sy tena mandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Indraindray ny zatovo dia mijanona eo amin'ilay hoe mitombo saina, mety hoe mahay, tsy haiko hoe inona ilay tena hainy, ilay tena haintsika aloha. Fa misy indray dia hoe be saina. Dia sasandray tsy dia be saina fa be vatana. Ngeza, goavana. Taona 1 efa misy lasa ngeza be isika. Fa ny saina io ihany. Fa ny an' Jesosy mitombo ny saina dia mitombo ny vatany. Ny vokany dia izao mandroso izy ny amin'ny fitiavana. Isika ve rehefa mitombo, isika zany zao melehibe, isika mitombo io ve mitombo saina, marobe ny zavatra ianarantsika, eo ihany koa ny ten'Andriamanitra izay tokony ho lara-pahamehana. Isika ve rehefa mitombo dia mitarika antsika ao amin'ny fitiavana zany. Fitiavana an'Andriamanitra voalohany dia fitiavana ny olona.
zay zany ny programman'andriamanitra amintsika zatovo isika mitombo io mitombo amin'ny resaka fitiavana raha tiatsika ho tsara ny tontolo ny fitiavana dia tiavo andriamanitra fa ny olana indraindray a amin'ny taonany zatovo dia ohatrany tsy mahay mity zany tsika ohatrany hoe sarotra be ilay mity lay fitiavana resahana eto dia fitiavana ny olona rehetra ao anatin'izany ry tantina ry tonton ny namana renyely anolorana fitiavana fa tsy hoe zay tiatsika ihany tsika ve mba miaraba azy reny tsika ve mba malala fomba ao anatin'izany mantsy le hoe fitiavana n'andriamanitra ny voaloha rehefa tia an'andriamanitra isika dia tia ny olona dia rehefa jerentsika ny tantaran'i jesosy a dia tena zay tokoa ny fiainany hitantsika tsara ny tantara fa io jesosy io rehefa niaraka tamin'ny ray aman-dreniny zany rehefa toizana ny tantara ao amin'ny lioka dia tafajanona tany Jerosalema izy tao am-piangonana hoy isika efa nody ro ray aman-dreniny izy mbola tavela tao am-piangonana lina ny amin'ny tenin'andriamanitra zay ilay fitiavana n'andriamanitra lina ary tia ny tenin'andriamanitra nandritra ny 3 andro jesosy tsy nody fa tao am-piangonana mianatra ny tenin'andriamanitra dia metraka fantena amintsika zatova hoe mba manana zany fitiavana n'andriamanitra zany ve tsika mety hoe firoora ny olanitsika ny amin'ny fandiniana ny makasika ny fitiavan'andriamanitra indraindray aza averiko mandrakarivo dia rehefa mba mandeha ny tenin'andriamanitra ao am-piangonana miainy toritentsika dia mijery famantaranandro mbola tsy tapitra ihany zany indraindray toetratsika eto dia anaovana antso ny zatovo namana rehetra raha tiatsika ilamina ny resaka fitiavana dia tiavo andriamanitra dia anaraka ho fanampiny zavatra rehetra amin'ny akapobeany dia tataka an'izay raha fiteny ao anatin'ny fotoana fohy ny lesona izay nianarantsika ary dia mirary fampiarana misy fampiazana ho an'ny namana ho an'ny zatovo rehetra mandra-piresaka risia nazo ny anjara ny zaza minono ny tanora zandry ny ankizy ary mantoanto fa izao indray dia hiditra amin'ny lesony tanora zokony sy ny lehibe isika fa milohan'izay aloha dia araka hitsangana isika anao ny hira fa 420 sy 900 hira fa 420 sy 900. Itadianao Jehova Tompo ipetrake aninanao ravinare aitanao toko ialuka lukeo antraptranao Tompo ofidio Mendrika deu anao nifu raisuma o anao durituku itadianao Jehova o simiununa ratsewanilana Vitra anao ni zanakao tantanurai matsiani sasamadi ni fukanjakao ritumpuo avika manampi Tumpuo fidiu Mendrika deu anao nifu
taisuma hoanao doritoko hitanjanao Jehova tsy miolona raha tsy eo anilana ry tompo mamonjy ny fanahy mba mitary ny zanakao ka hatanjao ho tena lehilahy ho vonona hiady ho anao tompo fidy ho zanakao Raisure na tsy mendrika dia ho anao ny fo raisoma ho anao doritoko hitanjanao Jehova tsy miolona raha tsy eo anilana amin'ny anjarany tanora zokiny indray sika izao ka fifaliana trano ny arabako anao tratra n'ity sabata masina ity dia mirary sabata feno ny fitahian'Andriamanitra ho anao hatrany hatrany tenako tonga amin'ny famerenana ny loha hevitra fahaenina isika ary ilay manao hoe maty ny amin'ny ota izany loha hevitra fahaenina maty ny amin'ny ota ny andalatsoratra masina fototra ny loha hevitra izay ny anarantsika moa dia ny Romana toko fahaenina izay ny resaka ny amin'ny fahafahan'ny mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy ka alohan'ny tena merenantsika an'izay ventikevitra ary dia andeha loha samy anao tsy anjery izay ny safidiny ny tsirairay avy ao ve eny ary mino fa tao anatin'izay lesona hoe matiny amin'ny ota izay dia samy resy lahatra ka nanaiky indray ny fanafana natolotry Kristy zasy ianao ry namako ary efa manomboka miaina sy mampiatra izay rehetra nomeny mahakasika an'izany sao ilay voalazan'ny Romana toko fahaenina andiny fa 1:20 hoe ary eo koa tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy ho efa matiny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy dia miantso atsika ny lesona miantso atsika ary miantso atsika isan'andro mba ho matiny amin'ny ota ka mba ho velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy aoka tsy ho atontsika mihitsy izany ry namako izay mpiara-mianatra ao anatin'izao taritalana izao ambaran'ny Romana toko fahaenina manontolo mihitsy ny fomba ivoahana amin'ilay tontolo izay tontolon'ny fahotana ilay entsonantsika ho fatiny amin'ny ota sy ilay tontolo izay lasa misy fahafatesana izay Adama no namorona azy ka hidirantsika ao amin'ny fahamarinana sy ny fiainana izay tontolo kosa noforonin'i Jesosy dia nilaza Paoly tao anatin'ny lesona fa ny batisa ny fomba ialana eo amin'izay hoe tontolo ny foronin'ny Adama izay ka hiditra ao amin'ny tontolo vaovao izay noforonin'i Jesosy dia raha izany no izy ry namako arak'izay ny anarantsika dia efa nilaozantsika izany ilay toe-javatra ny foronin'ny Adama na ilay tontolon'ny fahotana sy ny fahafatesana izay ny foronin'ny Adama fa efa nafahana tamin'ny ota isika dia lasa afaka amin'ny fanapahan'ny fahafatesana ka rehefa izay dia afaka mitondra ny vokatra ho amin'ny fahamasinana isika ao anatin'ny toe-javatra vaovao na ny tontolo vaovao izay ny foronin'i Jesosy ho antsika ka hifaly amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny farany ka zasy ianao izany tsy manana an'izany ho tanjona ny anarantsika ihany koa ary andeha tsy ho adinoana fa izay mihitsy ny tsaroana fa tokana ihany izany ny varavarana hidirana sy hivoahana avy ao amin'ny tontolon'ny foronin'ny Adama ny batisa izay ary hidirana ao amin'ny tontolon'ny foronin'i Jesosy dia ny batisa ihany koa
izay varavarana tokana izay ka sasenao zany de andeha nolotra n'andriamanitra ny momba antsika manontolo toy izay efa hoe nanalana antsika tao amin'ny fahafatesana izay ka ho amin'ny fiainana de andeha atolontsika ao an'andriamanitra ny amintsika manontolo a mba hahafahan'andriamanitra mampiasa antsika ho fiadin'ny fahamarinana ka arak'izay nylazain'ny paoly ao amin'ny romanina toko fahenandiny faefatra-ambin'ny folo hoe niota tsy anakely aminareo fa tsy mba hambany lalàny ianareo fa hamban'ny fahasoavana de mba hiainantsika izany fa mahay manafaka asy ianao amin'ny fanapahan'ny ota ny fahasoavana ry namako a ary amin'ny fomba izay tsy hainy lalàna ataonao vinanao vina de izany no itokisika ka hiainantsika amin'ny fanaraka aminy ka andeha zany zasenao a araky ny lesona de tsy hampiasa velively an'izay fahasoavana izay ho fanalantsiny ho an'ny ota fa andeha mba hitoetra amin'ny finoana ny jesosy izay ny ao anatin'izay fahasoavan'izay andeha tsy hanaraka ny fanaony zao tontolo zao na ny ohatra omeny zao tontolo zao isika ka hoe zasenao zany no anaiko araroton'ny fahotana amin'ny lay toetratsika efa makatahaka ao anatintsika ao ka anaiky andevozina amin'ireo ohatra lavo izay eto amin'ity zao tontolo zao ty izay efa ara-my fahafatesana andeha tsy ho anaiky horesiny zany zasenao fa andeha anaraka ilay modely ny fivavahana kristianina de tsy izy izay fa ie jesosy kristy de jesosy rery any andery namako amin'ny mahakristianina malala an'andriamanitra atsika ary koa amin'ny mahavoavonjy ny sorona feny fahalalantanana zay nataon'i jesosy ho atsika de ny fankatoavana an' jesosy amin'ny fo no asetritsika an'izany fitiavana zany de jesosy ane le ohatra faratampony amin'ny fitondrantena lay mendrika indrindra ho alaitsika tahake de izao ihany koa no namafisiny lesona tamintsika hoe iray ihany ane ny azontsika tompony ary tsy maintsy manompo isika fa iray ihany fa tsy afaka ny anompo anankiroa de izao le nampaherezany lesona atsika hoe tsy mahamenatra ny fanompona rehefa tsara ny tomponao ka inona ny mahamenatra asianao ry namako fa tsara ane ny tompontsika de ilay nanaiko tonga mpanompo mba hamonjy atsika ary manome fanomezana maimaim-pona ny fiainana mandrakizay rehefa mametraka ny finoantsika aminy a zasenao de ny anarantsika ihany koa ary fa tsy manampetra ny areny lanitra ary io areny lanitra tsy manampetra io de azontsika ampiasaina avokoa ka tsy hoe ny sasatsasany ihany men'andriamanitra mba handresetsika fa avokoa ny areny lanitra de andeha zany zasenao ry namako aneo ny herin'ny fahasoavana izay nanolorany kristy ny aino antsika isan'andro ho fampiaratsika n'izany lesona izany ka aneo eo amin'ny fiainantsika isika ny fitombona ambony indrindra ny fivavahana kristianina de tsy hanala baraka an'andriamanitra izay nyantso atsika fa zasenao ane no ekeny solontenan'ny kristy de andeha zasenao ny toetra ho olon'ny finoana sy ny fitombona mitoy ka olon'ny herim-po olona manam-pana olona tsy misalasalany amin'ny fitokina amin'andriamanitra sy ireo teny fikasany fa olona manana herim-po lehibe zay ny natsoin'andriamanitra olona be fanantenana be finoana ary manana toky de olona izay efa mifaly sahady amin'ny fisainana momba ny fandresena any amin'ny farany ka tsy manaiky ho sakanan'ireo sakana maro amin'izao fiainan'izao de tsy izay zany fa zasenao izay manaraka ny fitsipiky ny fahamarinana ka mahazo antoka fa ny fahalementoetra nanantsika no tonga hery de zao lay nanoroany lesina azy hoe ny kristianina izay manonona ny voadiny batisany de azo ny fanampiany lanitra de zasenao zany vonina hiasa ho atsika mantsy andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fany masina ka manoloana an'izay akoatran'izay manoloana n'izao fiainana rehetra misy atsika izao ary de atolotra andriamanitra ampiasaintsika ny areny lanitra manontolo a mba hatonga asainao ho mpandresy ka zao zany ry namako amaranantsika azy na kely aza ny heriko sy ny herinao de mahay ny zavatra rehetra andriamanitra ary manampy atsika izy de eotra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahatokiana azy ary rehefa mampiasa ireo fitaovana nomeny ampiasaintsika ka te ho mpandresy fehinao ry namako mirary sabata feno fitahina ho anao ary ahy ary mirary fiaraha-mianatra vaovao hitondra fitombona ao amin'ny kristy indray ho amin'ny herinandro manaraka mandra-piona indray ary feno fifaliana ny fonay afaka miantrano aminao indray a amin'izao fotoana izao izara ny fahatsarany ny tenin'andriamanitra isika ao anatin'ilay loha fdb hoe ampionony ny oloko no misy antsika herinandro fahaenina ka ny lohateny de hoe manao ny tenany ho andriamanitra ao amin'ny isaia toko fa 5 ny andininy fahasivy no andininy zay ny famatorantsika teto natrany ty herinandro ity manao hoe
indro andriamanitsika zay nandrasantsika amonjy atsika indro jehovah zay nandrasantsika ko de aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika Isaia toko fa 7 ka ny andininy Isaia toko fa 5 ka ny andininy fa 7 fifaliana ao anay ny anao jery-todika ny herinandro iny miaraka aminao mpiaino an-tsaina ary anatsoaka lesona sarobidy indray sika ahafahantsika miatrika ny fiainana ara-panahy sy ahafahantsika ihany koa mahazo antoka ny famonjena zay nataon'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy andeha iaraka ivavaka aloha isika angataka ny fanatrehan'ny tompo amin'izao fiarah-mianatra izao raha iny tsara ny an-danitro misaotra sy mideranao zay satria Andriamanitra tsara Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahagagy ianao Andriamanitra mahafehy ny toe-javatra rehetra Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po ihany koa nefa koa dia toloranay fisaorana sy fankasitrahana feno noho izao tolotra omenao anay izao ahafahanay mipetraka eto tongotrao indray hianatra ny teninao avelohany alokay azavao ny fo sy ny sainay mba handray amin'ny mpifaliana ny afatra tianao ampitaina amin'ny anaran'i Jesosy amen. Isaia toko fa 5:7 indro andriamanitsika izay nandrasantsika amonjy atsika indro Jehovah zay nandrasantsika koa dia aoka ho faly sy ravoravo amin'ny famonjeny isika Isaia 5:7 ka ny andininy fa 7 rehefa fintinina iny herinandro fa 9 zay niarahantsika iny dia hitatsika ao anatin'izany herinandro izany ny fitsaran'Andriamanitra zay loha hevitra lehibe anankiray miverimberina eo amin'ny tantara ary ny baiboly dia miresaka an'izany fitsarana izany ho famaranana vanim-potoana anankiray sy fanomboana vanim-potoana anankiray hafa teo amin'ny tantara. Ny tapany faharoa dia miresaka ny amin'ny fandresena azo antoka ny mahazo antoka ny fandresena rehefa momba antsika Andriamanitra ary ny fizarana fahatelo farany dia ny fahatokiny ny firenena. Reo aloha hevitra anankitelo reo no nisongadana nandritra ny herinandro zay niarahantsika ny jery ny loha hevitra hoe manao ny tenanao Andriamanitra ity. Rehefa jerentsika ary ilay fitsaran'Andriamanitra dia hitatsika fa mety ho fotoana na vanim-potoana anankiray zay amerenan'Andriamanitra amin'ny laoniny ny toe-javatra izany. Zao no voalaza raha mamaky ny Isaia toko fa 2 ny andininy fa 20 hatramin'ny fa 2 isika. Isaia toko fa 2 ny andininy fa 20 hatramin'ny 20 ary amin'izany andro zany dia antsoky kosa Eliaky mampanompoka zanaky Hilikia ary apakanjoko azy ny akanjonao sady hosikinako amin'ny fekibinao izy ka dia atolotra eo an-tanany ny fanapahana ary dia ho tonga rain'ny mponina eto Jerosalema sy ny taranak' Joda izy ary apetrako eo an-tsorony ny fanalaidin'ny tranon'i Davida dia amoa izy ka tsy hisy andrindrina ary andrindrina izy ka tsy hisy amoa. Faminanina izany zay midika fitsarana ihany koa. Mety ho andro fandriganana koa nefa ny hita ao amin'ny Isaia toko fa 3:10 sy ny toko fa 4:10 zay manondro ny faharavany Babilôna sy Asiria zay firenena fantatsika fa nambabo any Joda ary mety hisy fiatraikany amin'ny fanjakan'ny Joda izany fitsarana izany kanefa dia fahita matetika kokoa amin'ny fitsarana fa ny firenena vahiny no tena lasibatra zay fitsarana izay teo amin'ny faminanina. Voaresaka ihany koa ny avy amin'ny fandraisan'Andriamanitra andraikitra ny fitsarana ozy izy eo amin'ny Isaia toko fa 3:10 ka ny andininy fa 3 za efa nandida sy ny noamasinika eny efa niantson'ny lehilahy maheriko aho dia ireo mibitaka amin'ny preariana ahatanteraka ny fahatezerako. Tsy fomba ny Hebreo ny manompoka fehezanteny amin'ny lazaina fa amin'ny matoateny maningana nefa izany eo amin'ity andininy ity hamafisina ny izaho zay manondro an'Andriamanitra toetra mampiavaka an'Andriamanitra mampanapaka azy amin'ny fahefana eto an-tany izany ary manasongadina ao amin'ny Isaia toko 4:10 fa Jehovah tompony maro efa nenina hoe arak'izay naheveriko no atao aminy ary araka ny kasaiko no hotovina aminy. Isaia toko fa 4:10 ka ny andininy fa 4:30. Ry mpiara-mianatra namana singa anankiray manandanja ihany koa ao amin'ny fitsarana ny fahatomorana zany hoe ny fanekekezana ilay vanim-potoana ny fitsarana ary noho ny mahafamindram-po an'Andriamanitra sy ny mahafitiavana azy dia ataony zany fampitandremana izany mba hahafahan'ilay andrasana amin'izay didi-pitsarana izay hiala amin'ny toerana misy azy ka ho afaka amin'ny fandringanana. Tsy toetra an'Andriamanitra mantsy ny mpandringana ary tsy mahafaly an'Andriamanitra velively araka ny feheveran'ny Satana izany fa mampalahelo azy fa tiany mba ho tonga amin'ny fibeabahana
ny olona rehetra rehefa miaraka amin'andriamanitra ny firenena anankiray na ny olona anankiray dia azo antoka ny fandresena mifantoka amin'ny babilôna sy asiria reo faminanino amin'ny isay atoko fatenombin'ny folo sy ny andininy fa efatra ambin'ny folo fa saingy tafiditra ho hainy koa izao tontolo zao zany hoe ny tany iray manontolo mihitsy izany no fikasanany amin'ny tany rehetra ary zany ny tanana intsitra amin'ny firenena rehetra hoy ny isay atoko efatra ambin'ny folo ny andininy fa enina am'roapolo le mpiaramianatra namana andriamanitra dia hitsara ny asiria hitsara ny babilôna noho ny fampitondrany fahoriana ny olony kanefa fantatsika fa tsy tongatonga ho azy ny fahababona ho an'ny joda fa noho ny fialany tamin'andriamanitra ny fiemorany sy ny fanompoatsampy izay natafalatsaka azy ka andriamanitra na dia nanolotra ny joda ho eo ampelantanany fahavalony aza de mampanantena fa izy fotoana fitsarana ihany koa hoesorona eo am'izany fanjakana mpanjanaka izany ny fahefana ary omena fahefana hafa isan'ny manaitra ny fivandimbiasa-pahefana zay voalahatra melo ambarany ny faminaniny Daniel zay milaza amitsika fa tsy misy fanjakana maharitra eto amin'izao tontolo zao ity ary ny fanjakana anankiray zay manao ny tsarariny sy manao zay tsy mety amin'ny vahoaka an'andriamanitra dia tsarain'andriamanitra amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa mety ho amin'ny ady mety amina fanorana fahefana zay tsy takatra ny saina isan'ny nampiady hevitra ny manam-pahaizana sy ny mpandinika ara-toekarena ara-tafika ara-tantara ny fomba mora foana nangalan'ny mediana sy ny persianina ny fahefana teo ampelantanany babilônianina kanefa dia nitranga izany tamin'ny vanimpotoana zay nanendren'andriamanitra azy ka nanafahany ndray ny vahoakany teo ambany fanapahana babilônianina de ny ampitana tany amin'ny fanjakana mediana sy persianina isan'izany ihany koa ny faharesena misesisesy zay nanjoan'ny babilôna manoloana ny asiria imbetsaka mihitsy no babo ny asiria babilôna ary tena nampitondray ny faisana mihitsy a zany babilôna izany kanefa dia nambaran'ny faminanina fa ho avy ny fotoana i babilôna ndray no ho fanjakana lehibe hanapaka izao tontolo zao ary de tanteraka izany tamin'ny fotoana zay niheveran'andriamanitra azy tamin'ny taona 820 a i asiria no efa nababo ny babilôna tilgatopilesera fahatelo a no mpanjakany tamin'izay fotoana izay hitatsika amin'ny mpanjaka faharoa toko fadimibin'ny folo ny andininy fahasivibin'ny folo ary imbetsaka no nitranga izany toejavatra izany tamin'ny taona 17 talohan'i Jesosy hatramin'ny taona 17 de rehefa avy ndray tamin'ny taona 7 hatramin'ny taona 7 talohan'i Jesosy a niverina indray izany toejavatra izany rehefa nobaibon'ny kirosy indray ty babilôna ity kirosy zay mpanjaka persianina hitatsika eo amin'ny Daniela toko 5 a dia very mandrakizay a ny fahaleovatenany ary nofaranany kiserisesy voalohany tamin'ny fomba feno herisetra ny fikomina zay nataony babilôna taminy rehefa tamin'ny taona 20 talohan'i Jesosy ary dia nisorony ty mpanjakany Persia ity a ny sarivongany Merodaka zay andriamanitra ny rery any ny babilônianina ary veriny fa tena manana fahefana tamin'ny ady sy nitondra fandresena ho an'ny firenena zany rehetra izany de maneo amitsika fa mifeny tantara andriamanitra mifeny toejavatr'andriamanitra ary mampianatra antsika mba tsy hametraka fitokisana amin'ny zavatra mora miova sy mora simba satria vetivety foana dia mety miova ny toejavatra momban'izany zavatra mitranga eto amin'ny planeta tany izany ry mpiaramianatra namana ao anatin'ny fiaramianatra n'zany loha hevitra lehibe manao hoe manao ny tenan'andriamanitra izany nahitantsika fa ny fikasan'andriamanitra ho an'ny olony dia mampidina famonjena avy any ambony ary tondra fanapaha-kevitra sy fiovampenitra ho an'ny olona zay anolorany zany famonjena izany hitatsika ny fanandraman'ny Jakoba rehefa nahita lay tohatra zay nampifandray ny lanitra sy ny tany nampidinina avy any an-danitra izy de nisy anjely niakatra sy nidina teo am'izany tohatra izany maneo amitsika ny fahavonon'andriamanitra anatona ny mpanota eo amin'ny toerana misy azy ka amonjy sy anafaka azy fa mifanohatra am'izay ny paikadiny satana zay mangalatahaka ny fomba fiasan'andriamanitra fa ny azy indray dia miainga avy aty amin'ny tany ny tilikambony babela
de saika ho atao mahatratra ny lanitra mba hahafana mijery hoe inona ny zavatra ataon'andriamanitra siketrehny ao an-danitra ao ry mpiaramianatra namana raha milaza i jakoba ao amin'ny genesisy fa vavadin'ny lanitra itohatra hitan'io de mieritreritra ihany koa raha jerentsika ny dikateny babilonianina mikasika an'io hoe tilikambony babela io a tilikambony babilôna io a dia miresaka ihany koa zany fa vahavadin'andriamanitra na vahavadin'ny lanitra ihany koa no everany an'zany tilikambony babela izany misy zavatra mirazotra zany zay angalaran'ny satana tahaka ny fomba an'andriamanitra ary everany fa izy a dia afaka mahavita ny zavatra ataon'andriamanitra kanefa ry mpiaramianatra namana tadidio fa andriamanitra no mifehy ny toejavatra rehetra ao amin'ny tapany fahatelo amin'ny fiaramianatra isika dia nahita lay loha hevitra mahafinaritra manao hoe ny fahatokiny ny firenena na ho koa hoe firenena mahatoky rehefa mahatoky amin'andriamanitra ny olony dia miditra antsehatra andriamanitra isan'ny sakana ho an'ny fahatanterahny teny fikasan'andriamanitra ny fisarahan'lay olona na lay fanjakana na lay fahefana amin'ilay andriamanitra mpanao azy kanefa andriamanitra dia maharim-po be famindram-po ka rehefa miverina aminy zany vahoakany zany dia indro fa miditra antsehatra indray izy ary mamerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny aoriny ny faminaniana loza ho an'ny firenena tsirairay ao amin'ny Isaia 7:10 hatramin'ny Isaia 7:20 dia hitatsika ao amin'ny 4:20 hatramin'ny 7:20 kosa ny faharesen'ny fahavalon'andriamanitra maneran-tany sy ny fanafahana an'ireo olony ary anatin'izany rehetra izany dia andriamanitra no omemboninahitra tsy resaka fifandanjana ratafika na fahaizana mandamina miaramila na fitaovam-piadiana mahery vaika no nandraisany vaoaka an'andriamanitra ny fandresena tamin'ireny vanim-potoana rehetra ireny fa andriamanitra miditra ao anatin'ny tantara mamarana toejavatra anankiray amina fitsarana dia manova izany endriky ny tantara izany na dia fitsaran'andriamanitra zalay androny Jehova nandravanany Babilôna ara-baky teny voalazo amin'ny Isaia 7:10 ny andininy fahaenina ny andininy fahasivy de efa mbiandalana ihany koa lay androny Jehova zay fitsaran'andriamanitra ihany koa lay lehibe sady mahatahotra resahiny Joela 7 ny andininy fahaefatra resahany Malaki 7 andininy 7:20 Zefany 1 andininy 7 ho avy andriamanitra hanao fitsarana amin'ny zavatra rehetra amin'ny olona araka ny asany avy ny mpaminany Isaia dia voafetra ihany tamin'ny fotoana nanomezana azy ny fahitana neritreritra izy fa mikasika ny Jerosalema lay fantany i Jerosalema lay renivohitra palestiniana tamin'ny fotoana androny any Moyen-Orient ara-geografika ny fahitana zay nomena azy manazava nefa ny bokin'ny apokalipsy rehefa mamaky ny 2:20 andininy faharoa sika fa am'ilay Jerosalema vaovao no ataterahany io faminaniana io ry mpiaramianatra namana andriamanitra dia fitiavana famindram-po ary izy a dia manana drafitra hitondrana ny tantara voafehiny hatramin'ny farany ka hatramin'ny voalohany a ny zavatra mitranga rehetra isika kosa dia tokony ametraka fitokisana aminy fa rehefa miantehitra aminy sika dia miditra antsehatra izy ao amin'ny tantara zay ny rahantsika niantra nindranerinandro de mahita isika fa isan'ny olana na ny ainan'ireo mpanjaka ary natonga ny fahalavony a ny avinavina sy ny friariana olana lehibe io ary isan'ny sarotra tsaboina indrindra amin'ny aretina rehetra io ane no nandavo any Lucifera zay teo amin'ny famirapiratana sy ny voninahitra mba amin'ny fahalalana sy ny fahazavantsaina rehetra tany an-danitra raha mamaky ny Isaia 7:20 sy ny Ezekiela 7:20 isika io no nandavo ny mpanjaka ny Asiria dia ny mpanjaka zay everina fa nanana ny fahefana sy ny fahafahana rehetra ife ity zao tontolo zao ity io no nandavo ny mpanjaka ny Babilôna io no nandavo ny mpanjaka ny Joda sy ny mpanjaka ny Israely zay nisandratra teo amin'ny fanjakany isan'izany a ireo mpanjaka zay atao hoe nametraka fitokisana tamin'andriamanitra tamin'ny tapany voalohany fiainany dia nisandratra izany fanjakana izany kanjo adininy rehefa avy eo ny amin'ny mahazava-dehibe ny fiarahana miaina amin'andriamanitra lesona tsoahana ho antsika zany de zao andao tsika hanalavitra n'zany avinavina sy friariana izany andao anetry tena eo ambany tana maherin'andriamanitra ka naiky fa izy no mifehy ny zavatra rehetra ary azy ny fahefana sy ny fahalebiazana aoka
tsy anao tahaka reo mpanjaka lavo teo amin'ny tantara isika hanao ny tena no andriamanitra rehefa asandratr'andriamanitra eo toerana misy azy fa ametraka ny fiainantsika tanteraka iantehitra amin'andriamanitra hita amin'ny tena eny ny tompo ary ampahita fifalinantsika ary anome fanandramana ho antsika tsiraray avy a mba hitombotsika amin'ny fahasoavany iaraka ivavaka isika tompo andriamanitra io misaotra noho ny amin'ny fotoana sarobidy zay nomenao na fanay namerina iny loha hevitra fahaenina tamin'ny telo volana iny manao hoe manao ny tenany io andriamanitra tompo ampio zahay mba hanetry tena ampio zay mba hanaiky ny fitondrana sy ny fandaminanao ary hino fa ianao no mitondra sy mifehy ny zavatra rehetra petraka feno am-pelatananao ny fanahinay rehetra ary matoko zay fa ho fanandramana ahitambokatra sy fahombiazana ho an'ity mpiara-mianatra ity ny dindika zay ny fanaovana teto nandritra ny herinandro amin'ny anaran'i jesosy ny angatana ny vavaka amen de tonga amin'ny fotoana zay anaovantsika ny fanatitra ny sekoly sabata isika raiso ny fanatitra ao amin'ny toerana misy azy ao amin'ny paosy ao amin'ny poketra ao amin'ny fitehirizana dia atolory amin'ny mavaka izany a mba anaovantsika ny asan'andriamanitra zay nanendrinantsika tsiraray avy fekira no etsika mandravaka io fotoana sarobidy sy masina io a dia isy vavaka rehefa avy eo ivavaka ho an'ny fanatitra isika misaotra tompo noho ny fitahina zay nataonao teo amin'ny fiainanay tsiraray avy misaotra noho ny fahalalantanana zay nambolenao tao anatinay toetranao zany ka nafindranao taminay koa mankasitraka tompo ary ampio zahay mba hanolotra mpifaliana ary taio mba hanolotra misimisy kokoa indray amin'ny manaraka petraka felo-pelatananao ny fanahinay rehetra raiso zao fanatitra izao avita be amin'ny asanao mba ho anao irery ny voninahitra amin'ny anaran'i jesosy amen de maneo fankasitrahana eram-po ianantsaina antsika mpiara-mianatra ny mpiara-miasa rehetra tsy ankanavaka tato anatin'ny fandarana misaotra ihany koa ny teknisianina nanao nentsio zavatra teo amin'ny fandraisana ny feo sy ny sary ny fampitanan'izany taty atokantranonao samy iotany andriamanitra isika mianakavy ho tsara miona amin'ny manaraka indray fa miarabantsika tsirairay avy a izay manaraka an'izao fandarana izao aniny isika dia hiresaka mahakasika ny fampiasam-batana na ilay e ao amin'ilay acronyme manao hoe celebrations ny e dia exercice na fampiasam-batana rehefa namorona ny zanak'olombelona Andriamanitra dia nomeny azy ireo ny zavatra rehetra izay ilainy ary ilay Andriamanitra izay tena tiantsika dia ny tsara indrindra foana nomeny tsy manome zavatra ambanimbany atsika izy fa ny tsara indrindra nomeny betsaka ireo zavatra mahasoa nomen'Andriamanitra ny olombelona atao sahedena talohan'ny fahotana ary anisan'ny resantsika amin'izany ity lohahevitra androany ity andefaka itsika izay voalazan'ny Genesis 2:2, Genesis 2:9. Izao ny fombara amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny ralehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Hitantsika fa mba hahatonga amin'ny fahasambaran'ny Adama sy Eva ho tanteraka dia tsy hoe nampivelan'Andriamanitra ao sahedena zareo mba hijerijery ny hatsaran'ny zaridaina fotsiny na hihinana an'ireo sakafo mahasalama isan-karazany fotsiny na azo fahafinaretana amin'ny firesahana amin'Andriamanitra sy ny anjely sy fifampikasoana amin'ireo biby fotsiny fa nomeny zavatra anankiray izay tena mahasoa azy dia ny hiasa sy hitandrina ny zaridaina izany hoe asa vatana izany dia anome azy
hery ara-batana ampitombo ny heriny ara-batana ampitombo ny heriny ara-tsaina ary ampitombo ny heriny ara-panahy ampivelatra azy amin'ny lafindrehetra eo amin'ny fiainana. Rehefa tafiditra ny fahotana dia ndeha jerentsika hoe niova ve izany zavatra izany, nasoron'Andriamanitra ve ny fampiasam-batana sa mbola nampidirina tao anatin'ny ireo tsiambaratelo hitondra fitahiana ho an'ny zanak'olombelona ihany. Andeha jerentsika izay voalaza ny Genesis toko 13 andininy fa 20 sy ny 20. Andininy 20 sy ny 20 ny anaran'i Jesosy. Ary nisy tsilo sy ero anao izy ary hoaninao ny ananafam-boly, ny fahatsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany. Tsy nesoron'Andriamanitra ny fampiasam-batana, vao maira lasa mafimafy koa izany taoriana fahotana. Marina fa tsy nataon'Andriamanitra ohatran'izany isika tamin'ny voalohany hoe ao anatin'ny hatsembohantsika no hinanantsika hanina. Kanefa na dia hoe fahotana aza ny vokatra, na dia fahotana aza ny nahatonga an'izany, dia sady fitahiana ihany koa ny fampiasam-batana. Raha ohatra ka ny sain'olombelona tsisy fahotana, mila fampiasam-batana mba hampiroborobo azy. Maika fa ny sain'olombelona izay efa simba ny fahotana, vao maika mila fampiasam-batana betsaka, mila fampiasana ny hery ny reto ozatra ny vatantsika reto mba hahatonga fivelarana amin'ny fahafenony sy hahafahantsika mandresa an'ireo fironana ratsy eo amin'ny fiainana andavanandro. Amin'izao fotoana izao miara-miaika isika fa ny ankamaroan'ny olombelona dia tsy manao fampiasam-batana araka ny tokony ho izy. Tsy mifandanja ny fampiasana saina sy ny fampiasana vatana ka mahatonga ny saina hiarefy izany. Raha mieritreritra isika olombelona hoe hitombo ny zavatra vitako raha ohatra ka mampiasa saina be mandany fotoana amin'ny fampiasana saina be, dia vao mahay mihena ny zava-bitantsika sy ny tsiron-tsaintsika sy ny fitadidiantsika rehefa tsy mifandanja ny zavatra ireo, ary izany dia mitondra amin'ny fahasimbana lafiny maro isan-karazany. Manam-pahendrena Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ataony, fa na vokatry ny fahotantsika aza dia mbola fahasoavana ihany koa, fitahiana ho antsika zanak'olombelona. Endre ny fitiavan'ilay Ray-Bahary antsika. Fa tsy izy irery no miteny an'izany zavatra izany, fa voaporofo ara-tsiantifika ny fahamarinany hoe fampiasam-batana dia mampitombo ny hakingan-tsaina, mampitombo ny fifaliana, ny fahasambarana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ao amin'ilay boky Bouge ton cerveau, izay amporisiko antsika ny hamaky azy ity nosoratan'ny Dr Wendy Suzuki. Izy ity dia manam-pahaizana manokana amin'ny neuroscience, izany hoe ny siansa mahakasika ny ati-doha sy ireo resika eo amin'ny vatantsika. Dia izao ny ambarany fampidirana an'ilay boky hoe comment bouger nous rend plus intelligents et plus heureux. Hozy izy ahoana ny fomba hahatonga ny fihetsehana, izany hoe fihetsehana vatantsika hahatonga antsika hatsilo saina kokoa sy ho sambatra kokoa. Mino aho fa nitondra hero anao ny fanazavana androany mahakasika ny fampiasam-batana, ka hamporisika anao handray ny fanapa-kevitra hampiasa ny vatanao, hitady ny fomba rehetra hampiasana ny vatana. Na miresaka fitaterana izany dia hisafidy ianao ny fomba izay ahafahana mampiasa vatana. Eo amin'ny asa aman-draharaha izay ataonao dia hisafidy ianao ny handany fotoana betsaka hanaovana fampiasam-batana. Amin'ny fialamboly izay ataonao dia hisafidy ianao ny hanao fampiasam-batana, ka ho voalanjalanja ny fotoana lany amin'ny fampiasam-batana sy ny fampiasana ny saina. Hitahy ianao ny Andriamanitra ka handray fifaliana sy fahasambarana be ianao amin'ny alalan'ny fampiasam-batana. Amin'ny anarana indray.